zay fa raha misy ny olona atahorany olona indrindra eto ambony Madagasikara PDG ary zany anisan'ny matahotra anazy pe tsara velatsy indrindra voalohany indrindra satria tellement c'est tena tsoko amin'ny président nanao faotana mafaty anankiray zay tsy averiko intsony mandrak'izay tena piditra hita amin'ny président tam'le nisy problème enao tena tsisy mafatra koltra dina de za de délégué ny 2e arrondissement Roli Mercia iny tsy nisy ny dirany iny olona fa dina ny antso anao hoe lanto teneno le olona fa olona anao amin'ny 2e teneno izy hoe Roli Mercia no nampanao aniny teny ambobo iny de nampiteneniko le ankizy de io gady io Roli Mercia dina ny teny anary efa aveo hoe PDG ny tao ambadika anio za tsy nalala zany ny faotana mafaty nataoko indrindra tena oui za nanao an'izay za président za nanao an'izay za de efa voatonontonona ny tao miara-manonja aloha hoe lanto ny tao ambadika n'le izy fa rehefa aveo PDG heureusement tam'le izy niteny de niteny izy hoe za kosa no nitory any Roli Mercia de afaka tanteraka am'izay zay fa raha misy ny olona atahorany olona indrindra eto ambony Madagasikara PDG ary zany anisan'ny matahotra anazy pe tsara velatsy indrindra voalohany indrindra satria tellement c'est tena tsoko amin'ny président nanao faotana mafaty anankiray zay tsy averiko intsony mandrak'izay tena piditra hita amin'ny président tam'le nisy problème enao tena tsisy mafatra koltra dina de za de délégué ny 2e arrondissement Roli Mercia iny tsy nisy ny dirany iny olona fa dina ny antso anao hoe lanto teneno le olona fa olona anao amin'ny 2e teneno izy hoe Roli Mercia no nampanao aniny teny ambobo iny de nampiteneniko le ankizy de io gady io Roli Mercia dina ny teny anary efa aveo hoe PDG ny tao ambadika anio za tsy nalala zany ny faotana mafaty nataoko indrindra tena oui za nanao an'izay za président za nanao an'izay za de efa voatonontonona ny tao miara-manonja aloha hoe lanto ny tao ambadika n'le izy fa rehefa aveo PDG heureusement tam'le izy niteny de niteny izy hoe za kosa no nitory any Roli Mercia de afaka tanteraka am'izay zay fa raha misy ny olona atahorany olona indrindra eto ambony Madagasikara PDG ary zany anisan'ny matahotra anazy pe tsara velatsy indrindra voalohany indrindra satria tellement c'est tena tsoko amin'ny président nanao faotana mafaty zany ro marojona ao anatin'izay rehetrarehetra zay de tsy maintsy efa hoe tongotra mbiandakany ty tao anatin'izay de nitoizana teny la izy de akoatran'io 7.3 miliara ariary io tany Frantsa tany ko tamin'ny volana Jolay teo asa tsy ampingamba ny vola sa hoe mbola tady ho tsaingo ry zareo mbola tady ho tratra ry zareo tao anatin'izay rehetrarehetra zay misatrisatra kokoa le raharaha de akoatran'io resaka 7.3 miliara ariary io de nisy vola hafa naloha zany toy ny 10 miliara ariary tamin'ny volana Jolay 5.4 io vola io tany Frantsa no nomena hoe ty vola ty ameo an'ny ekipan'ny ACM 10 miliara ariary io zany le ekipa io zany tsy miteny ndray eto hoe nipiasa ny ACM rehetra de nahazo an'izany fa zay ekipa miarany sy mety anaovana le kolikoly ahafahana mampandeha an'le film nahazo ve de eo koa zany no hoe tena nahazo ve le ekipa sasatsasany teo amin'ny ACM atao anatin'izay rehetrarehetra zay sa nanao an'ilay hoe anaty za aloha zao ny anina satria any Frantsa makaty Madagasikara zany mbola be da be 4 kilometatra zany mbola zavatra mipetraka ihany koa ary ity no zavatra tsara tsindrina ihany koa marojona ao anatiny isan'ny voatontonona tao anatiny io zany Andrianony Sositraka Andriamanarivo Rijasoa Damas Gervais zay tale généraly ACM zany ireo rehetrareo efa nalala nandritra ny fivoriana tany Dubai fa ireo fiaramanidina dimy ireo de ho any Iran efa nafantatra ireo tompona andraikitr'ireo zany tao anatin'izay hoe ity bizina ataontsika ity sera vola miditra positsika ity de afahana mandefa le fiaramanidina any Iran eo zany tsisy resaka hoe voafitaka tsisy resaka hoe tsy nalala tao anatin'izay fa
resa zay le hoe mampatory zaza moa le fomba fiteny marjona nampandraidrisatsika vahoaka malagasy teto fotsiny nazanat zany ny kolo TVFM ny fandarana de honany fandeha nefa namotsopotsitra n'izay angom-baovao azo ihany tamin'ireny fotoana reny ny amin'ny hoe tsy mitombona zany hoe tsy nahalala zany efa nresaka an'izany tsika marjona tsy mitombony zany vo fitaka zany ao anatin'ity raharaha ty fa androany zany voapirofo zay rehetra zay hoe tany Dubai anirenareo de efa nahalala hoe ho any Iran ireo tamin'ny volana jona sy jolay 5 sy 4 zay vo 4 volana zay marjona telo efa bolana zay nandray 10 miliara nenareo ho an'ny ekipan'ny ACM tany Frantsa ary tsy vitan'izay marjona fa nisy ihany koa ny 10 miliara no raisiny ministry ny fitaterana tamin'izany fotoana no ao anatin'ity raharaha ity ilay olona ny teny hoe voafitaka tsy nahalala nandray 10 miliara ane zany olona zany marjona tao anatin'izay rehetrarehetra zay ary zay 10 miliara zay zany ny antony tenenany hoe voafitaka tsy nahalala tao anatin'ity raharaha ity fa neritreritra izy hoe mbola amponin'io ka le voafitaka de tao anatin'izay mbola tsisy fibaboana mandraky ty ny androany zao mbola tsisy hoe fiakekeloka na mba aiza tokoa moa zany izy zao marjona aizany ministra ty olo Valéry zany amin'izao raha tena ohatrany tsy fantatra mihitsy ny atreto ohatrany nangingina fa le fa nesorana anazy de tonga teto ny FBI de ohatrany nangingina teo ary ny FBI de iny nisy korotana iny teto amintsika raha amin'ny akapobeany aloha raha ny sary sy ny fanadiadina nataon'ny mpanao gazety rehetra dia ny hita aloha de hoe tsy eto toerana intsony izy zay foana zany malasa saina maneritreritra atsika eto hoe rehefa iza zany ny afaka mivoaka eto zany hoe tao anatin'le mbola nisy manana 10 miliara izy zany en personne zany 10 miliara io anazy fa efa nahazo izy tamin'ny resaka 7 miliara betsaka nefa azo ny tao anatin'io miliardera ny olona marjona zany de mety zay mihitsy tokony isy fanadiadina maromaro mifandraika amtony ao anatin'izay ihany koa ny eo le resaka notice rouge ho an'ny Mamy Ravatomanga lay fangatahana an'iny eo anivon'ny Interpol fa olona maromaro no tokony nona fa efa nisy ny ST moa zany tao anatiny fa hoe manankeratraiza hoe tsy mahazo mivoaka ny sistany Madagasikara reto olo reto fa akoatran'izay ho an'izay tafavoaka nanakory sy nanakory satria tsika ao anatin'ilay fanovana ao anatin'ilay fametrahana ny tany-tandalàna ao anatin'le hoe tsy hananakavana tsy hananana namana tsy hananana ena maso ny fampiarana ny lalàna ary izay nanodikodina volam-bahoaka mila ampiarana ny lalàna sy mamerina n'izany ho an'ny vahoaka zany no isan'ny tolomana marjona nanaovana n'izany fandarana de hoana nyfandehana hatramin'ny 9 zany teto nandritra ny andro maromaro zany no isan'ny tolomana teny akanja teny niny tolomana nanerana ny nosy ka ao anatin'izay zany de tokony zany tokony mbola mihitatra lavitra de lavitra ty marjona ao anatin'ity raha ny tokony ho izy ao anatin'izay tany-tandalàna zay de eo zany lay kisary zay ny aminy hoe nahalala sy nafantatra tsara ary vola amina miliara 7 miliara 10 miliara 10 miliara zaraina ho an'ny mpiasan'ny ekipan'ny ACM ny ao tonga de nandray ho an'ny tenany manokana tony ministry ny fitaterana tamin'izay volana jona sy jolay zay voaingan'izay zay marjona ao anatin'izay ka zany rehetra zany no antony resantsika androany amin'le hoe miroso makany amin'ny tsara sika miroso makany amin'le fampiarana an'lay tena tany-tandalàna sika aiza ho aiza sy manao ahoana ny mahakasika an'ireny rehetra reny satria fantatra aloha zany zao ny azo antoka aloha zany mitoy ilay tantary matoa namoaka ny tony fanapahany tony ministeran'ny fitsarana misy lay finiavana anoy sy anatratra hatramin'ny farany anatojo hatramin'ny farany an'ilay fanadiadiana satria ty fangatahany ty de tamin'ny 20 oktobra marjona zany hoe vo andro vitsalasy zay androany 3 vo 3 andro zay andrasana moa zany nivalin'ny Interpol hoe ok dao fa toizantsika ty zany satria raha iraisam-pirenena ihany koa ty zay ndra raha tokantrano malagasy zay 7 miliara sy ny 10 miliara sy ny tale général ny ACM ny ministry ny fitaterana sy ny sisy zay fa raha iraisam-pirenena ihany koa izy ty marjona ary
tokony isy an'izay fiarametana zay nona fa mety tokony anomeny feu vert ny eo anivon'ny Interpol ahafahana miroso ao anatin'izay fampiarana ny tany zay satria Iran moa tsy ahivitsika fa manana voasazy ny raisam-pirenena zany de noho izany tokony rehefa manana an'izao finiavana zao satria hafa ny taloha mety tsy nirarain'olotsika sy le kolikoly eo manjakako zany hoe agaga tamin'to zao vao fantatra hoe tany Madagasikara ho nazo lehilahy ara-pamantarana mety zany ny kisary hitan'izao tontolo zao tamintsika zay hoe Madagasikara tsy mahagaga zany fa nge kolikoly zay ahatra filoha ao ary gavazara avela zala mirotsaka ao tsisy miteny fa de nekena ihany firitaona mety ohatry zany zavatra nisy fa taloha zany pejy vaovao zao le Madagasikara fanantenana vaovao zao le misy eto amin'ny tany sy ny firenena ka tokony ifanindran-dalana amin'izay ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zay tsy mitsipaka an'le fanjakana mijoro marjona ao anatin'izay satria porofony reny le fahatongavana maso evo vahiny maro nandritra ny fianianana ny fitsidian'ny maso evo eny amin'ny fifiaonany amin'ny filohampanjakana midika zany fa fankatoavana any zavatra misy eto amintsika fa tsy hoe manakatom-baravarana ny raisam-pirenena vo mainka moa tsika maneho an'izao fahavononana hiady sy ampiatra ny tandalany zao de tokony aminazy le fitenenana marjona raha tsorina izay rehetrarehetra izay ny amtinana anazy angamba marjona satria efa hiditra amin'ny antso indray tsika rehefa avy eo de ny amin'ny hoe miandry zany tsika hoe inona ny fanapahan-kevitra ho raisiny eo anivon'ny Interpol momba ity raharaha ity inona no fepetra ho raisin'izy zareo anome an'izay feu vert zay hoe ahafahana miroso aingakaingana kokoa manahoana ihany koa ny eo anivon'ny Mauritiana satria ny Mauritiana ihany koa de manokatra fanadihadiana amin'izao momba ny mamyravatomanga ny amin'ny resaka etra ny amin'ny resaka eo ihany koa ny lay ataon'ilay FCC na ny commission des infractions financières ny amin'ny hoe inona no endrika fantika an-dalàna satria mpampiasa vola mpandrarano Maurice ihany koa zany mamyravatomanga zany manokatra fanadihadiana ny olona satria ny eto an-tanàna zany fantany hoe misy endrika kolokolo mampiaia maromaro mahavoasaringitra n'ity olo ity fa ndao ny aty amintsika koa jerena sao de tanana zatra mitsotra sao de misy an'izay endrika izay ary akoatry ny FCC de misy ihany koa le MRA na ny autorité fiscale any Maurice any zany mijery an'izay rehetra izay de andrasana ny am'ireo zany hoe telo zany zao farafakelyn'ilay fanadihadiana miainga amin'ny momba ny mamyravatomanga amin'izao fotoana zao fa mbola misy ihany koa mety sy ny rapitso sy ny rafakapitso ao anatina fampiarana ny tany-tandalany zany marjona raharaboinina mantsy zao ilay an'ny fanjakana malagasy ilay an'ny fitsarana malagasy de raharaboinina ihany aloha ty resaka ity fa asa rapitso sy ny rafakapitso isy raharaha hafa ve mety anenjehana an'izany mpandraraha zany eto tsika de ho arahantsika hatrany zay fa andao aloha anaraka faingo kely sika de toy ihany ny tafasidinika ary mazava ny fanehoan-kevitra sy ny famakafakana no entin'ny olona saina mahakasika iny Boeing 777 iny zay teto Madagasikara nahazo an'iny larana 5 heures RAIS sy ny 5 heures ISA sy ny 5 heures ASER sy ny 5 heures IDA ary ny 5 heures RID izany hoe raha direntsika zany reo Boeing 777 reo dia mazava ho azy tsy nionona fotsiny tamin'ny raha resaka mombana bizina efa raha mivatra volamena teto ry zareo de bizina maivana fa ity kosa efa miditra bizina avolenta raisika aloha ny andro tafiditra de miarabanao eny tompoko falailangilanga ny tena mampalahelo mampanatena tery zareo fa hoe tena hoe vita ny tena hoe tatanany Madagasikara tena tsy nino an'izany zao zao ny tiry de tapatapatasa ady aty aminay de ny zavatra tiako tenenina aminareo de zavatra rehetrarehetra hoe tsy mety teo amin'ireo fitondrandreo esory daholo inona ny tokony mampatahotra anareo analan'izay olo meniko eo esory daholo zay tsy mety eo
dia mpianakaviana no miteny an'izany ary tena mangiry matoa any antoanareo dia ny zavatra tiako tenenina zao raha ohatra ka hoe nandeha ny tolona tamin'ireny ankizy mpianakateny reny ve natao sorona raha amin'ireny kosa ny angalana hoe prime ministre na ministre mbola zazatsy amin'ny taona sy mbola tsy mahafantatra ny zavatra tokony ataony reny dia zao raha ohatra ka tena hoe anisy an'ilay zavatra tena hoe miala teny fotonareo dia diovy aloha mifoky tany ara-poky tany dia diovy tany ambony rehetrarehetra io raha tianareo androso Madagasikara dia zao mba tsy mirovy reny vahoaka kely mahanitra kely tamba amin'ny vohatra reny alefasy ireny miaramila sy anjara manenjika any ambony miaro mifananana mampalahelo ange dia zany te dia tsapandreo saika efa niantsoantso teto foana moa za dia tsy mba tsapandreo olonareo mihitsy ke efa niantsoantsika izany dia mirary so makasitraka anao izany hoe raha ny resaka momba ny fokotany aloha dia valiko vetivetika ny ao anatin'izay ny fahinam-roapolo ny volana ity no anaovana ny fifidianana filoha-pokotany 2010 eto Analamanga raha navoaka amin'ny préfet Antananarivo renivohitra amin'ny alahady ho avy zao zany ny fifidianana dia zao zany dia efa mila mihetsiketsika izay rotsaka eny anatin'ireny filoha-pokotany ireny etiko ihany ny famaliana izay etahitanao izay hoe nisy ihany koa teto amintsika ny resaka mombany hoe ataontsika an'izao mégawatt rehefa tonga teo ve le filoha ve namaly an'le ala sahirana ve io zany tsy hoe rehefa tonga eo izy androany dia tonga dia androany io dia misy fahagagany tsisy an'izay kosa aloha fa io le hoe mahareta ary mpiazakazaka aloha raha isika ny azo tafiditra mba tsy handry ela izy miarabanao salama tompoko babia matavy miaraba ny Andriamatoa avy any Tomasina zahay moa zany dia hevitra foana zany gn'anay gn'anahy moa zany zay avatamatavy dia izy koraniny zany rehefa izy zany manolo zany dia efa ijiaby misy mosolova ary dia efa mahafinaritra zany aloha dia tena mahafinaritra anahy dia anareo aoky tena mahafaly foko za zany tsisy raha edivako zany fa ambony hoe raha fa mihidy satria za zao nefa mahantra misy raha majaone anareo mifandaranao fa raha anareo misy zany tonga da nangalany ty fandravany ty satria za tato avy nidiran'olo tsy fanta za sy tatao politika le izy fa le fahantrany gasy misy de za amizao zany tena mahantra misy kanefa za de mitologno foana isorako Zagnahary zany isorasika ny Zagnahary gn'Andriamanitra zany fa afaky zany le izy kanefa zany pola misy mba fongoro misy zany le izy tena fongoro ziska amin'ny fakany da engana nefa ho izy fividiana fokotany de alagny regny da madiodio amizay mangarahara io moa zany za izy napetrako amitsika vahoaky i raha fa latsaky tatsifiko zany ty Madagasikara atsika ty sy morany gn'ampierigna anjana meloniny fa mahaza de magnano mbola ao ianao fa mbola tsy tapaka io toizo Andriamatoa babia avy any Tomasina zay zao vao tapaka zao avy any aminao jereo tsara aloha le fahana ao raha isika indray ny antso manaraka miarabanao miarabantsika avy any Lasora mba tondra resaka kely am'le resaka le fianarany ekizy le mpampianatra amin'ny tokony eny tompoko naninona izy zany mbola ao ianao ahoana mbola ao izy ka mbola ao izy eto ihany mifanionkevitra anao eny tompoko ao raha isika indray ra ny manaraka jereo tsara aloha le fahanany amintsika fa ao raha isika ny antso tafiditra manaraka miarabanao fa ao izy tsika koa tsika malagasy koa indray ohatra baika tsy faingana ohatrany nianatra ihany tsika any amin'ny fotoana zany peloton victoire zany ny tsy fametrahana raha zany any amin'ny concertation nationale fampandrana expédition nature courante zany atao zany mahagagana misy indikana mpiavo tsara misy indikana mpitsabo hoe mame ultimatum inona za zao eto mandinika
saintsika SMM tsy eo manentsy an'zareo be fatany fa le SMM tsy ary hitako teny mikanja tamin'ny tolona na indray minitra mondra azy nefa zareo mamilitry matao de makagana so de mba avany amin'le anankiray le filotra eo aloha lasa nitroka tary ihany ary so de avany amin'le mambra vatomanga ihany ary le zany olona zany fa tena lasa mandreraka be mihaino lizy hidina ny mpiandra ho hidina ny mprésumé amin'ny sabotsy de ozy am'zao ndray ary midinina reo fa zay mpanohana an'io fitondrana io fitondrana kolonielina sy ny kapisaty io klidiny eny koa zay ho savy enareo lasa itsika ny fandramatsy eto ny farany mba amendrasa raha nga tatana aloha de eto tsisy fitenenana mihitsy hoe amerina ny Andriamatoa Andry Rajoelina na amerina ny Andriamatoa Mambra Vatomanga efa manomboka ny dingana efa miperquisitionnena ny trano efa mandeha daholo ny étape ray manontolo mbola mahita mamilitry matoma ihany hatramin'ny ny mpitsapo no ny tiana tsapotsako mamilitry matoma hoe ho raisina mpangamo ny transition io na vita loi de finance ka manana budget andraisana anareo tsy maintsy any amin'ny concertation nationale lany volavolaina andraisana anareo mpiasam-panjakana fa tsy ho koloniel io na nde andraisanareo andraisana zavatra tsy izy mihitsy makafo mako nareo raha izany zay le tena izy efa